olana arak'izay ihany koa ny eo amin'ny taranja boxe olympique izany izay misy moa ny fitakina izay nataon'ireo ligibarta sasatsasany amin'ny aton'ny filohan'ny fédération na nilatsaka raha nisy azy avy amin'ny fédération rehefa avy naka hevitra avy any amin'ny aiba na ny fédération iraisam-pirenena izy ireo 5 taona tsy mahazo mikitika ity taranja ity ireo filohana ligy efatra izay mikasa anao izay fampetona izay voalohany zany a dia mikasika ny ady totondry ny raha malala zany reny fédération vitsivitsy maromaro zay milaza fa tsy afaka hiaraka intsony amin'ny fédération malagasy ny ady totondry zay hitatsika tamin'ny média ireny zany ankehitriny anefa zany a zay efa nitantara tany am-boalohany dia misy ireo le président na ligue zay président ligue nanalamanga anangana n'ilay hoe fédération na malagasy néo professionnel dia natsony tao ministère moa ny tena koa natsony DSF dia nilaza hoe misy an'reto président ka ahoana ny eritreritra ao dia za moa ny teny hoe raha ohatra ka ao anatin'ny aibaly izy a dia tsy manina fa ny aiba manana ny WSB sy ny APB ary zany néo professionnel zany tsy ao anatiny dia tsy nekeny ny fédération moa zany le izy a nefa moa tao ministère milaza n'ireny nataontsika reny hoe ekeo fa izao fa mifandeha an'ireny a dia voatery izay nanao tatitra tany amin'ny foibe anay any amin'ny aiba hoe anangana néo professionnel dia nilavy néo professionnel koa le izy ary profony zany nefa nay dia nitoy izy tateoriana rehefa vita zay a dia nisy tokoa fivoriana zay nataondrareo milaza fa tsy afaka niaraka amin'ny fédération ankehitriny ary toy an'izay ihany keo hitanareo mizava mitranga ihany koa any Majunga zay donginy milaza fa président ligue ankehitriny ihany izy nefa misy a président na ligue zay nataony comité ad hoc any Majunga dia dongino président na ligue teo aloha zay mandeha fitsarana moa izy amin'izao fotoana rehefa nandinika zay zany dia milaza avy ohatrany hoe misy ifandraisany maromaro mieritreritra ny anakorotana ny ady totondro malagasy ary tamin'ny farany tamin'ny 4 mars zao dia nandefa lettre amin'izay ny aiba hoe andraikitry ny président fédération io a mandraisa anao andraikitraingana fa manany eritreritra ny aiba zany zao ny anajanona ny ady totondro eto Madagasikara ny antony dia noho izao korotana hitatsika zao a sy sasany zay anangana an'ilay néo professionnel aton'ny fédération moa zany dia anao assemblée générale amin'ny 21 mars zao a atao eto Antananarivo zao assemblée générale ny ligue dia hita eo zany programme sy ny statut règlement intérieur zay ataon'ny fédération dia profony zany a dia amin'izao zany a dia ambaranay horetany horendandro ary efa nanaovanay tatitra any amin'ny aiba fa voasazy re olona 5 zay zany raha nangatany aiba dia ny hoe tsy maninona na ligue ray aza no mijoro eo Madagasikara fa kosa na rehefa nieritreritra ny commission na technique dia milaza hoe manahirana présidence no mampalahelo le athlète fa leo ny dirigeance aziny dia voasazy zany a reo filohana ligue anaky 5 misy olona 5 izy zany efatra amin'ny filohana ligue dia ndray a anankiray moa le hoe tsy filohana ligue tsony izy nefa nianina dia voasazy zany reo a 5 taona tsy mahazo mikitika boxe intsony atao anatin'ny boxe eto Madagasikara dia lazaiko eo amintsika angambany a ny anaran'izy ireo mba ho fantatritsika zany a da tsirairay le izy ny voalohany a dia président ligue nanalamanga Andriamanalson Jean-Louis ny faharoa dia président ny ligue menabe zay premier vice président fédération Andrianasolo Ted Vontem ny fahatelo dia président ligue Moromani Ramana Tsoanarivo Honoré ny fahaefatra dia président Atsimo Andrefana président ny ligue ny Toliara zany dia Rarianjafitsalama Grégoire Marius ary ny fahadimy dia lay mitonona fa président ny ligue any Majunga zay mbola mandeha fitsarana moa izy amin'izao fotoana dia Rajosva Simon reo olona 5 reo zany dia tsy mahazo mikitika ady totondro intsony ao anatin'ny 5 taona fa rehefa orinany 5 taona dia vita indray moa zany a ny fandehany mikasika ny règlement intérieur ny fédération malagasy ny boxe toy zay zany ny tena nanatsonay anareo mety hiteny nareo hoe ahoana zany reo filohana ligue ireo a amin'ny assemblée générale l'assemblée générale zany tsy manatrika assemblée générale intsony reo filohana ligue efatra ireo fa ny solony no anatrika l'assemblée générale amin'ny sabotsy zao
toy zay zany ny zavatra avoakanay atao anatin'ny fédérationna malagasy ny atontondry niaraka tamin'ny commissionna juridique na commission discipline atao anatin'ny fédérationna malagasy ny atontondry satria commission discipline zany no namoaka an'le izy a dia na nentin'ny commissionna discipline eo anatrehan'ny fédérationna malagasy membre du bureau de nekenny membre du bureau ny fédérationna malagasy zato isan-jato